amin'Andriamanitra sady voantsy ny masina ho amin'ny alohan'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ary antsika sy Jesosy Kristy mpamonjy. Amen. Mamaraparana ny tontolo ity zany sika raha amin'izao volana faharoapolo zao no miona aty an-trano. Raha maratona amin'ny mahampino ny tena safidy tsara nataon'ny eritsekely no hoe ankalazana ny tompo ny asany mino. Raha mba marana ny taona dia zavatra tsara no taditin'ny olona ny amin'izay fiangonana, zavatra tsara zay no hitan'ny olona ankalazana n'Andriamanitra, ka izay asa rehetra taony hoe dia mba tonga azy ankalaza n'Andriamanitra araka lazany Jesosy azy hoe mba ankalazany n'Andriamanitra rainareo amin'ny asa tsara rehetra izay ataonareo. Fa mifidina matitoko fahadimy sika ary mampiaraka zany toko zany amin'ny hira fa valopolo ny efajato so dia ataonao hoe tia pastera fotsiny hira io dia atao fa tena fahanisendahatra ny hoe tsy ho falasina fotsiny zao ianao raha tsy mankanano zany famonjeny Jesosy nao zany mamifoko ny famonjenao Jesosy, tsy ho fanazavana ty tontolo maisikifikinanao raha tsy tarafina zany fahazavana ny famonjena Andriamanitra anao zany. Zany no hevitry ny toloteny raha maka ny matitoko fadimy hoe ianareo ny fanasiny tany, ianareo ny fahazavany zao tontolo zao. Fanasina hoe matsatso zao tontolo zao, matsatso ny fiarahamonina eto raha tsy mangidy azy. Mila fanasina zany. Ianao hoe arovany mahafanasina anao tsy voalotony zany mipily sy atsatsony zao tontolo zao zany ka sanatry ianao no tonga fanasina matsatso. Raha zao tontolo zao efa matsatso no mia matsatso azy efa toetrany zany. Fa raha ianao le fanasina namiray ny fahamasina n'Andriamanitra no mia matsatso, zany lozy ka lozy. Ary mila mianatra tsara ny fiangonana mba fantahiry zany mahafanasiny tany azy zany. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, ka zay tafaray aminy dia tonga masina, tonga fanasina. Tena ilay fifandraisanao amin'Andriamanitra zany no question eto. Tafaray amin'Andriamanitra ao ve ianao? Ireto mamarina ikaroana fa ina no mety manapaka zany fifandraisana zany. Mety ny tenanao ny mpampianatra dia milazany zany. So mieritreritrynao hoe misy problème eto amty tany ty, mieritreritrynao hoe ry le problème. Ianao ny problème. Tsy mety resy lahatra ianao fa misy famitianao ny tompo no hamasina anao, fa mifeveranao, mikajikajinao, ny fahalalanao dia ny sainao io mahamasina anao. Anao man'izao anao man'izao dia masina zéro. Tsy anao mahamasina anao, aty misy zany koa eo aminao, fa ny amin'ny tompo ny fahamasinana, manovo fahamasinana any amin'Andriamanitra ianao. Ny
ny firaisanao aina amin'Andriamanitra ao no mahamasina anao ka tonga fanasiny tany ianao miaro ty tany ty amin'ny fahasimbana. Nareo mpahandro zany zao tonga dia mieritreritra zany efa ela be ny anasaka amin'ny fanazavana pastera zany zao zao miteny karakara sakafo ianao dia asiana ina zay manatsira dia tsara ny sakafo dia efa tiana turiziny iny dia alona sira mihitsy azy dia ela mateza dia rehefa hohanina izy ireo dia lany sasana ny sira be teo so mihinana vaingatsira eo ianao. Mihinanina pastera mihinana vaingatsira mihinana vadyrota ianao zany tsy ao atsainao mihitsy zany zany falitony ty tany ty zany fasimbany ty tany ty zay mihevitra azo matanjaka zay mihevitra azo mahery zay mihevitra azo fa manana maizy azy dia mihinana ny afanao tao. Eniko angah fifotoana angah dia raha misay zandry iny teo dia manana sary tongeza be ary avoakan'ny olona misary izy dia sariko na zay sary tongeza be any tilabato any tsy laza hoe tanàna fa tonga dia fantatro ny olona amatsaranao mitrano dia misy lahatra koa le anankiray tsy le raika lahakory fa ny anankiray dia nanorony eo akaikiny eo arabe mampisaraka azy taiza taona hitany pasteria zany tionga tany fa ny internet tsy manafina an'izany tompoko pasoraty anarana fotsiny izy amin'ny gaoka dia naova recherche ianao dia voakany hoe momba azy. Nahoana ianao tsy mbola mpitolana afaka amin'ny tsy nanana an'izany rehefa mpitolana dia manana an'izany taiza nahitanao an'izany. Mahamahina ihany zay mitondra ahitany olona hoe etsy fa nanorana samy be tonga dia mamaly le fantany pastera hoe fa nahoana ianao tambola tsy tonga tsy teo toeranao tsy navitan'io fa rehefa eo ianao dia mavitan'io dia manao sasany ambadika hoe tonga ianao pastera dia nazo trano taiza nazonao an'io dia ianao mamaly ianao mamaly ianao mahafantatra sika nanangona an'io sako zialahady sako zialahady sako zialahady atao ve taovana izy inanano teny pastera tam'izany nateny tam'izany anamboaro trano mba itoena vidinanao ianareo vitany trano sotra to ianareo no fanasiny tany fa mbola mba misy azonao atao manitsina any sy fanao eto ty tany ty raha misy azonao atao ialana am'izay fanao ratsy ty tany ty raha misy azonao atao vokatry ny fanananao famonjen'Andriamanitra anao vokatry fanananao le fanahy masin'Andriamanitra ao anatinao hitanao ampahafantariny tomponao tsy mety io aza makany fa fanasiny tany anao ana dia mba zay aleanao voa tsy hoe zay toeranao lo corrompu hainareo raha voataoko teny frantsay dia hainareo midika raha ataoko hoe loa ka misy marary pastera hoe loa lo raha ataoko hoe corrompu dia azanao midika zay aleanao rehetra io corrompu tsy manasina ianao zany any tsy naharo zay manodidina anao nefa ianao mba mitondra avy tamin'ny batisa ny raisinao ny fanahy masin'Andriamanitra ao anatinao
izo azy ny faisanao aina amin'ny tompo arovo ny fahamasinana nomen'andriamanitra anao. Ny apôstôly Petera teo nilaza azy hoe aokao tsara ny fitondrantenana hoe masoni tsy kristy. ao le fahalovana no manjaka, ao le fahanotonana no manjaka, dia anao tsara fitondrantenana ao afovoan'ny Jesy ao dia sitrana zany fahasimana zany mahazo fahasitanana ity tany ity manana anao ao afovoany ao. Azo tarina lavabe zany tonteny zany nefa hain'ny olona zany filaza rehetrarehetra zany dia toizany ianao any azy manana fananotompo ateo ianao dia toizanao ny fianarana momban'izany maha fanasiny tany anao zany. Ianareo ny fahazavany zao tontolo izao. Inona no ilanan'ny mazava? Fa misy aizina. Maizina manelanelana naroko somonde lavitra beno tsy mifandray akory nareo maizina tikan'izany tsy tanao koa le olo akaikinao satria misy aizina manelanelana nareo. Aiziny fankalanana, aiziny fialonana, aiziny ratsy rehetra. Aizina ianareo no fahazavana zao tontolo zao. Sarokany filazany zao ny apôstôly zao ny toko voalohany filazany tsara toko voalohany tao le tena mazava tonga taito am'izao tontolo zao fa aleon'ny olona ny maizina toy izay satria ratsy miasa. Ny olona tsy misafidy zany hoe anao tsara zany ny fiainana. Ny olona tsy misy latra zany hoe hanisoa ny namany zany. Fa raha misy satry miaramonina raha mahita anakoroba fanasoa anatin'io efa mahita betsaka anao zay. Fa zay mifanerasera rehetra io na olona miraika-po fanampatsinay zao azy rehefa tsoto rehefa tsy mamy foko lay famonjeny Jesy Kristy izy ny fanampatsinay no aza nikety anino anisy ratsy ny miraika-po any. Rehefa tsoto na izy mitondra ny zanany folo volana io aza manisy ratsy ny zanany. Rehefa tsoto na izy samy miarany fanao fanekena teo amin'ny alitara io azy fa nisy ratsy. Ny fifantsianao ao amin'ny tompo ary toy miverina any amin'ny fankalazana ny 5 taona Jesy Kristy raha tsy zany Jesy Kristy tompoko sy Andriamanitra lay tompoko lay asanatro Andriamanitra lay tsy anana Andriamanitra fafay ary tsy izy rehetra. Io no mibaiko ny fiainako, io no mibaiko ny ataoko rehetra, io no mibaiko ny fifandraisako amin'ny hafa, io no mitondra azy naizanaiza le haiko. Jesy Kristy lay tompoko lay Andriamanitra. Izy tena mazava. Dia roa io mazava io miaizina rehetra ao anatinao ianao aloha zany. Roa io fahazavany Jesosy io miaizina ao anatinao ao. Dia arakaraky ny anakekezanao ny tompo, arakaraky ny anekenao ny tompo, arakaraky ny maharesy laritranao anety tenao amin'ny tompo no anjakany zany fahazavany tompo zany ny
fiainanao dia mamira pidratra ianao any amin'izay alenao rehetra. Ianareo ny fahazavana zao tontolo izao, koka zavy mason'olona toisany kely fahazavanareo mba haitany ny asa soa ataonareo. Ny tokony ataonao amin'ny hafa zany dia asa soa. Satria no mila ianarantsika kristianina, raha izay tianareo ihany no tiavinareo. Inona nataonareo mihoatran'izay ty? Zareo zany Jesoa efa natakatra ny toe-tsainao, ny akolitanao ihany ny akolitanao. Tianandro ataonao mihoatran'izay kristy zany, mandehanao any amin'ny vary dia zareo ny fifankatiavana misototoka. Era mamy raha tena fiasaika toberakeleky. Any kristianina mandray kapoka omeny tombo azy, tsy tsaroana hoe misy raha lasana ambavina kry. Tena tsy misy vary zany zao zany, zareo etsy ny vary sy ianao mamay latabatra masina. Tsy misy vary zany, fa ny voarana ianao dia tsy dikenao koa ny andraisanao io miaraka amin'ny rasina vavinao io. Tsy misy misotro toka lany vola zany ka tsy misotro. Ometa namana misotro fotsiny fa mamo azy izy andro azy, satria manome azy ny tsiny. Any kristianina le mpandray fanasan'ny tompo namana io aza atao zay andiana ny tsy mpandray fanasan'ny tompo amin'ny fandiana, amin'ny fankalana, amin'ny falesoana sy ny teny ratsy atao, dia rehefa nan'olo io tsy sanandray vohidika ao izy. Jereo le contraste le mpisotro toka izy na tsy manambola azy izy misy misotro foana satria misy manome azy. Fa ianao mpandray fanasan'ny tompo ataonao zay anilianao ny hafa, tsy afaka andraianao. Eritreretinao zany ianao, ianareo no fahazavana zao tontolo zao. Raha atao anatin'ny fiangonana no maizina, inona no fahazavanao entinao eo? Inona no entinao hivoaka? Nandrehetra lampy any keo, lampy de posy zany, lany pily izy io. Tsy kely za zany mba tia le tsiro zavatra amin'ny lampy, tsy takory izy zavatra tsorovoko aminy, lany pily. Ary sao de mba lany pily ianao iny. Lobaty aiza misotro fanaovantsika resazy hoe miroa rehefa aveo avelan'ny eloko ianao dia miala deo ny cory rehetrarehetra sy cory loto zany miala toy dia tsara reny sazanao rehefa aveo. Zany anaka ny any mahatonga ny mandresy lahatra anao ndao anatinao ny tompo fa ao ianao no mamatsy hery entinao miaina. Fa rehefa tapaka io fifandraisanao amin'ny tompo eo, lobaty ianao maizina ianao am'izao tontolo zao, ianao zay natao hoe ny fahazavana zao tontolo zao lasa fanamaisinana an'izao tontolo zao. Efa maizina izy, ino aizina manarana ny firenena, aizo pito manarana ny tany, dia ianao vo maitra manampy aizina. Tsy fantatro ny anarana zany, aizina aizo pito. Ino koa mbola maizina mo zany? Sa mahay eo zany, sao zany fa tsy hitanao ny voabolana tena zao e.
anaka tena tetomanao ao miverena mifansia aoto atao miteny fantatrareo kely sisa de hoe avia de miresarse fa mitompo ilareo mba ho mazava le fahazavana tompo iny anirapiratra am'izay fandraisanareo aman'olona any ampiasana erika nareo any mitaraina nino ampiasainareo pasteur anaonao zany de kono amiko tena mba tenena izy pasteur loza kely ataony aminareo loza haivy manao zany fidikoana mozy aonao anakaitsio zany azakijarina ohatr' zany ny olona fa maizy kitiko amin'ny ohatrany maizy kitiko zany ataonao zany ampizarinao ny olona ambany fahefanao sanatry eriko rano hoe tonga mono zany ny bon de kesy sa tsy fantatro zay fanaonareo azy hoe tsy anzany ao tonga ny famatsinany asa tao nareo tonga ny asa tsy fantatro koa zy amarany reny fanapiny reny sady voavinandary zareo nampiko de ianareo mandeha mijalabo nany ananany hita moa mitany ananina zareo ta nerozareo pasteur mbola tsonareko amano akory zareo fa lasotany de mpampiaso mandeha io a fa le piasa atao teo anatiny io a fampisambotravola zay mba manariary roa maniary azy zay manana refatra maniary ary roa fa tsisy mangy nefa le patron lasa aizy any amorona masina ono zareo haizy na zany tompoko so mieritseritsy anao hoe fahafinaretana zany tsia any amin'ny telo zany so tsy fantatrao anaka aitsio zany fanao zany aza atao hotrany masoandro rapitso raha nio tokony anomezanao ny fivelomana ho any mpiasanao fa karama ay karama atenaiza ny fivelomana zany zatra koa misy déformation pastorale rehetra zay nao fivelomana rehetra izy koa karama amirasinareo any aza atao tratsy masoandro rapitso raha nio tokony anomezanao karama ho any mpiasanao omeo azy zany fa ilainy ino amelomany vady aman-janany ino mikarakara ny fiainaneo mba marinany zay lazay tompo taminy nangatany tamin'andriamanitra tahaka nangataminy ihany meonay any zay de tsy nomenao azy nikarama de tsy nazo zay sahazy izy e ianao zany nambandaika n'andriamanitra taminy fa tsy azo ny koa zay sahazy azy maiziny zany reseo zany aizina rehetra zany anaka isiny fa efa nomeny herin'andriamanitra fa efany anareo andresiny heriny fahavalo rehetra de mariana am'izany hery ny fahazavan'andriamanitsy zany ampagirapiratra nareo ao amin'izao tontolo zao de mba hita ny fahazavana entinareo zao tontolo zao de ankalaza an'andriamanitra izy ankalazana ny tompo